manahirana satria tsy volan'ny papanao. Président de la République izy amin'io a tsy vitan'le niteniko maly opa atao amin'ny vahoaka fa nareo évêque fondroany évêque opainany Ratsoel amin'ny zavatra ataon'ireo. Rehefa mivavaka ianareo zavatra ray mivavaka ataonareo voalohany indrindra ho an'ny katolika inona zay amin'ny anaran'ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina amen amin'ny anaran'ny ray any nanaovany blasphème nareo satria nanao propagande numéro 1 fahitako azy resaka diversion ilay izy. Nahataitra ny sitenyrandriana Soloniaiko ny zavatra voalazan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny kabary izay nataony tany Toamasina hoe tsy volan'ny babanao ka nandefa n'ity valikafatra lava dia lava ity ny tenany tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy entina hamaliana ny filoha Andry Rajoelina. Ho an'ireo izay tsy naharaka moa dia ity lahaten'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ity nandritra ny fitokanana ny gymnase Arena Sport Toamasina ny alahady 17 volana Novambra 2024 lasa teo izany resahan'ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randriana Soloniaiko izany. Tato anatin'ity lahateny ity no nanaovan'ny filoha Andry Rajoelina ny valikafatra ho an'ireo izay lazainy fa hoe mpanaratsy sy mpandrebireby ary mpanadala. Manahirana io felonana io izy ary tsy volan'ny babanao na neninao fa volan'ny vahoaka malagasy no entiny anasoavana ny vahoaka malagasy. Nampiakariny teo atsehatra mihitsy moa i Dalvisy hanao an'ilay irany totsy volan'ny babanao iny araka ity hitantsika amin'ny horonan-tsary ity. Misy ny manaratsy, misy ny mandrebireby ary misy ihany koa ny manadala. Jerenareo tsara le hiran'ny Dalvisy teo hoe manahirana. Fialonana io manahirana, marina za tsy marina satria misy ireo jaloux manahirana satria tsy volan'ny babanao, tsy volan'ny neninao fa volan'ny vahoaka malagasy, anasoavana ny vahoaka malagasy. Betsaka mpitondra mifandimby teto fa président Andry Rajoelina satian'ny Toamasina makatia Toamasina no tiany vahoaka ny Toamasina ary anorina ho an'ny vahoaka ny Toamasina ataoko lahy ataoko vavy ekeny asatsy ekeny. Dalvisy ataovy kely le hoe manahirana manahirana ataovy kely an'iny Dalvisy. Ambony ndraiky tagnatsika jiaby ambony tagna tamatavitatsy manahirana fialonana io manahirana olo be fa matinjaly lelabe masaky mitsikotsiko anao sahirana ko magnenjiky izay anao sahirana zay tô tsy matiny vavabenao do miaraka amizay jiaby tsy volany zalo tsy mahay mira fa afaka ataoko any. Manahirana jalousie anao manahirana manahirana io jalousie io marina sa tsy marina. Manoloana an'iny ary dia toy izao ny nambaran'ny lehiben'ny mpanohitra sy teny Randriana Soloniaiko. Marina ary tena marina tokoa ny voalazan'ny filoha Andry Rajoelina hoy izy fa tsy volan'ny mpanao politika na volan'ny babany ny vola izay anatanteranandreo asa sy fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka eto amin'ny firenena. Tsara ho fantatry ny vahoaka tokoa fa tsy volan'olon-tokana na volan'olom-bitsy na volam-pitondra fa volam-panjakana no ampiasaina anaovana an'ireny asa sy fotodrafitrasa manerana amin'ny firenena ireny. Manaraka izany moa dia mbola namerina ny fanazavana mahakasika ny atao hoe fanjakana ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randriana Soloniaiko. Hoy izy hoe ny antsoina hoe fanjakana dia fitambaran'ny firenena, ny vahoaka ary ireo andrim-panjakana mitantana amin'ny firenena sy ny vahoaka. Noho izany, ny volam-panjakana izay anaovana an'ireo asa sy fotodrafitrasa rehetra manerana ny nosy ireo dia tsy volan'ny mpitondra na volan'ny mpanohitra fa volan'ny vahoaka, volan'ny firenena iray manontolo izy. Ny mpitondra dia tsy tompon'ny volam-panjakana fa nampindramin'ny vahoaka fahefana fotsiny ihany tantana sy ampiasa ny volam-panjakana hampandrosoana ny firenena. Ny mpanohitra kosa dia nomeny lalàna zo sy andraikitra anara-maso sy hitsikeran'ny fomba fampiasan'ireo mpitondra an'izany volam-panjakana izany. Koa azalan'ny andro manome tsiny sy maneso na manenjika ny hafa andriamatoa filoha fa ny andraikitra napetraky ny lalàna aminao sy ny asa andrasan'ny vahoaka aminareo mpitondra no tantera ao an-tsakany sy andavany hoy ny afatry ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randriana Soloniaiko. Manaraka izany, ny zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izany mpitondra izany dia mahay mihaino ny vahoaka ary mahafantatra ny tena manahirana azy, mahay mametraka ny lahara-pahamehana tena ilain'ny vahoaka sy ny faritra tsirairay avy, mahay mitsinjo lavitra sy mametraka viana ho an'ny fitantanana ny firenena.
Tantano ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny volam-panjakana ary atsaharo ny lainga, atsaharo ny fampanantenana pokaty, atsaharo ny balarora sy ny oeraoera hoy izy teny Randrianasolon'ny Ekoatrano. Be loatra ny fampanantenana tsy tanteraka araka ny voalazan'ity lehibe ny mpanohitra sy teny Randrianasolon'ny Eko ity. Maro loatra ny lainga sy ny fampandriana drisa atao amin'ny vahoaka ka napetrana ny fanontaniana. Aiza zao ny fahatanterana an'ilay baiko tamin'ny 17 janvier 2024 fa tsy maintsy apetraka ao anatin'ny enim-bolana ireo orinasa mpanamboatra zezika manerana amin'ny faritra mpamokatra vary eto Madagasikara. Efa ho 10 volana aty aorianan'izany dia mbola tsy hita ihany izay fahatanteran'ilay fampanantenana. Aiza zao ny fahatanteran'ilay fametrahana parka solaire miisa 770 manerana amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara izay nambaran'ny filoha tao amin'io PGE io tamin'ny 17 janvier 2024 io ihany fa tsy maintsy vita mialohan'ny 4 jona 2024. Efa ho tapitra ihany ity ny taona 2024. Tsy tokony andainga na hampanantena tsy misy ny vahoaka ny filoha Andry Rajoelina amin'ny maharay aman-dreny mpitondra firenena azy. Tokony hanana fahamendrehana ara-politika na honnêteté politika manoloana ny vahoaka izay entiny. Noho izany rehefa misy zavatra nampanantenana sy nolazaina tamin'ny vahoaka ka tsy tanteraka na tara amin'ny fotoana tokony ho izy dia tokony hanana fahasahiana ilazan'izany sy hanazava ny vahoaka ny antony ny mpitondra. Raha ny zava-misy ankehitriny dia tena fijaliana sy fahasahiranana tanteraka no iainan'ny vahoaka. Araka ireny fanambarana nataon'ny fiombonam-beny eveka eto Madagasikara ireny dia mitotonga tanteraka amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy kanefa ny mpitondra toa tsy taitra akory ary tsy hita mba mitady vahaolana. Be loatra ny mpanararoatra fahefana sy manankarena na amin'ireo mpitondra na amin'ireo mpiray antoko sy mpiara-miasa akaiky amin'ireo mpitondra. Tsy mahatoky ny mpitondra intsony ny vahoaka ka lasa miraviravin-tanana. Nambaran'ireo ray aman-dreny ara-panareo ihany koa fa miendrika famonoana olona ankolaka ny zava-misy ankehitriny ka azo adika ho tsy fahombiazana azo tsy apahitanana. Fanontaniana mampieritreritra no napetraky ny fiombonam-beny eveka manao hoe dia sanatria ve ho atao mihitsy izay hampahantra ny malagasy mba hampanankarena olombitsy. Amin'ny filohan'ny mpanohitra sy teny Randrianasolon'ny Eko dia tsotra. Matoa latsaka katerena toy izao ny firenena dia tsy nampiasain'ny mpitondra araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana. Matoa mijaly sy sahirana toy izao ny vahoaka dia tsy nampiasain'ny mpitondra amin'ny tena lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka ny volam-panjakana. Raha ny voalazan'ny lalam-pandrenana dia adidin'ny mpitondra ny manao izay hananany vahoaka fiainana milamina sy mendrika ny mahaolona ary zon'ny vahoaka ny mahafantatra ny nampiasaina ny volam-panjakana. Io fitsipika voalazan'ny lalam-pandrenana io sy ireo adidina apetraky ny lalàna ho an'izy ireo ao amin'ny fanoheranao no mahatonga ny mpanohitra anao tsikera sy antany ary aneo ny ayahin'izy ireo mahakasika ny fampiasan'ny mpitondra ny volam-panjakana fa tsy sanatria akory mieritreritra izy ireo fa anybaba ny volam-panjakana. Tsy hanibaban'ireo mpitondra ihany koa nefa ny volam-panjakana ho hiatrany sy teny Randrianasolon'ny Eko ka mangataka ny mpitondra fanjakana izy ny mba hitantanana amin'ny fomba ara-dalàna sy amin'ny fomba mangaraharan'izany volam-panjakana izany sy ny ampiasainan'izany ho fanaraka amin'ny tena filana fototra ilain'ny vahoaka. Ny namarana ny azy dia mbola teny avy ao anatin'ny fanambarana nataon'ny fiombonam-beny eveka tamin'ny 15 novambra lasa teo ihany milaza hoe asa fatsikabary no andrasana amin'ny mpitondra. Omeo fahafahana hisitraka an'ireo filana fototra sy filana andavanandro ny vahoaka. Sakafo sy kojakoja, jiro sy rano, tontolo iainana, fahasalamana, fanabeazana, fandriampahalemana, lalana ary fahafahana maneho hevitra ankahalalahana. Naneho ny heviny ihany koa ny mpisintona lakolosy ao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Kotlilay Maitsoambo manoloana an'ireny fomba firesaky ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ireny. Manoloana ny fomba fiteny hoe tsy vola mibabanao sy ny sisa sy ny sisa. Reny fihetsika tsy mendrika ireny no valikafatra avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ho an'ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara araka ny fomba fijerin'ny Kotlilay Maitsoambo azy. Revina Jiolamboto izany ny valikafatra avy amin'ny filohan'ireo eveka eto Madagasikara. Tokony ho esorina tsy mivavaka ao amin'ny fiangonana katolika intsony mihitsy ny filoha Andry Rajoelina hoy Kotlilay Maitsoambo. Nareo ngamba samy nahita ny vidéo antsoavo nataon'ny fivondronan'ny eveka ho an'ny fitondrana no ny fahoriana sy jaly mahazo amin'ny gasy amin'izao fotoana izao dia reny no navalin'ny Rajoelina, reny ny fihetsika Rajoelina manao inona moa zany revina kofoboay,
revina kofo anaty vamma miantso sipa amin'ny telefona président de la république izy amin'io de reny revina jolamboto reny no réaction amin'ny antsoavo ataony fivondronan'ny évêque de aveo tonga any amin'ny gymnase izy de mbola miteny hoe ohatrany hoe zay reviko ny ataoko to tsy vola mibabanao zay nataony Iany Rajoelina fa nareo manao antsoavo amin'ny Rajoelina katolika zay ho nanaovany ivaly nanaovany Rajoelina nareo nangetorana nangatorana ka maninona tsy atomboka ny voalohany hoe excommuniena izy maninona tsy excommuniena reny zavatra nataony reny maninona raha tsy esorina tsy vavaka tsony amin'ny katolika ao izy raha miorganiser fivavahana any amin'ny Mamasina fivavahana any amin'ny ino moa palais de sport nefa efa nareo ihany mahita fa tsy manjary raha ataony nareo évêque nareo mpivavaka reo en déclaration nareo de milaza fa tsy raha manjary ankoatran'izay de mahita ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara sady filohan'ny mpanohitra Siteny Randriana Solonyaiko fa fanodikodinana saim-bahoaka na diversion ihany fotsiny reny fihetsika nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny alahady lasa teo reny entina hanakonana ny hafatra izay tena mafonja avy amin'ny fivondronam-ben'ny EVK eto Madagasikara. Raha tena filoham-pirenena marina ny filoha Andry Rajoelina dia tokony antson'ny EVK tao aorianan'ireny hafatra mafonjy ireny satria efa tsy mahomby intsony ny vahaolana entin'ny fitondrana ary mbola naverin'ity lehiben'ny mpanohitra ity ihany foana hoe amin'ny mahatany republikana ny Madagasikara dia rehefa tsy mahita vahaolana ny mpitondra eo dia tokony mametra-pialana. Raha fahitako an'iny événement tamin'ny Mali iny zany na kabariny Ngahy Andry Rajoelina iny fahitako azy resaka diversion le izy fa maninona no miteny an'izany fanakonana an'iny hafatra mafonja antso mafonja izay nalefa ny vondrony évêque izay nanambara manokana ny fahasahiranany vahoaka ireny zavatra ireny. Raha tena filoham-pirenena marina izy raha nisan'ireny hafatra antso mafonja nataony vondrony évêque reny tokony ny antso izy satria ny vahaolana hoentin'izao fitondrana zao ny tsy mamaholana mahantsa ny vahoaka potika ny asa rehetra na ny hotely io na nina potika tanteraka na ny lalana io potika ka izay zavatra izay no mahatonga anay mbola miteny hoe amin'ny firenena républicaine na démocratique rehefa tsy mitondra rehefa tsy manana vahaolana ny mpitondra tsotra mametra-pialana fotsiny. Mifandraika amin'izay hevitry ny filohan'ny mpanohitra Siteny Randriana Solonyaiko izay teo ihany koa ny hevitry Kotolilay Maitsoambo manoloana an'ireny fihetsika sy fiteny nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny gymnase Arena Sport Toamasina ireny. Mbola tsy tafalatsaka ambany dia ambany mitovy amin'izao tsika miteny izao Madagasikara hatramin'izay raha mijery an'ireny resaka nataon'ny filohan'ny Repoblika ireny. Filoham-pirenena tsy manaja tena sady tsy misy ilana azy ny filoha Andry Rajoelina ary efa tena ambany be loatra ny voentiny resahana amin'ny vahoaka malagasy hoy Kotolilay Maitsoambo. Hitantsika amin'ireny fa mbola tsy ary tafalatsaka ambany dia ambany Madagasikara hatramin'ny siny. Reny ve ny ino moa zany toe-tsain'ny filoham-pirenena filoham-pirenena malagasy reny ve ny comportement na olona filoham-pirenena miaraka amin'ny jolamboto miaraka fatifatina artiste de amin'ny telefona aiza lah ohatra mibandy amin'ny quartier mibandy amin'ny quartier ry Tanamako reny Lapasika ry reny comportement na président de la république mbola tsy ary latsaka ambany ohatran'izao Madagasikara fa tena mpitondra tsy manana dignité tsisy lavana tsy mianatra mandainga zareo raha ohatra ka enonareo le kabariny tao amin'ny gymnase tao de ozy izy hoe ohatran'ireny le ino moa zany président Fokotany miresaka aman'olona o za nanamboatra an'izao misy mpialina resaka au niveau national ve de misy hoe mialina ny sasany tsy tia androso gymnase ve ny ataolona de fampandroso amin'inona fa de tena le ina moa zany efa tsisy personnalité tsisy charisme
tsisy valeur antsony mihitsy ny président am'izao fotoana zao tsisy tika reny ve zavatra ataony am'ireny ary reny tsy vitan'le niteniko maly opa atao amin'ny vahoaka fa nareo évêque findroany évêque ho paina ny Rajoelina amin'ny zavatra ataony reny. Ny tena zava-doza dia nanao blasphème ny filoha Andry Rajoelina rehefa nanao ny fampielezan-kevitra ho an'ny candidat ben'ny tanàna ny Toamasina izay mitondra ny laharana voalohany hoy Kotolela Maitsoambo. Notenenin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lahatenin'io mantsy fa rehefa mivavaka ny katolika dia manao hoe amin'ny anaran'ny ray hono ho an'izay tsy naharaka dia tiany horonan-tsara hitanan'izany. Tsotra ny teneniko anareo ray ihany, tokana ihany, ray ihany dia zao maro be ireo numéro zay lazainao misy ny 1 2 3 4 fa tsotra ihany teneniko anareo hoe rehefa mivavaka ianareo zavatra ray mivavaka ataonareo voalohany indrindra va ho an'ny katolika inony zay amin'ny anarany ray ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Amin'ny anaran'ny ray ihany zanaka fanahy masina amen. Tsy maintsy mandroso Tomasina makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Efa fanimba zivana ny fivavahana katolika mihitsy no nataon'ny filoha Andry Rajoelina satria propagande ben'ny tanàna ny Tomasina no nataony tamin'ireny kanefa hoe rehefa mivavaka dia amin'ny anaran'ny ray. No voaboasan'ny Kotolela Maitsoambo moa zavatra tena tian'ny filoha Andry Rajoelina ho tenena tamin'ireny lahateny ireny satria vita ny gymnase tsara tarehy dia mba fitimy famaly zany. Tsy fanarahan-dalàna ihany koa iny nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina iny fa efa tsy mahagaga intsony anefa zany satria tsy vao izao ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ary mitazana fotsiny ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'izany. Fa izy tia mbola manao blasphème ny fivavahana katolika ity ihany koa dia tokony hahatonga saina ny évêque rehetra eto Madagasikara. Tsy tokony taza-potsiny ny évêque eto Madagasikara hoy Kotolela Maitsoambo amin'izao zavatra ataon'ny filoha Andry Rajoelina izao. Ary pira nanaovany blasphème nareo satria nanao propagande numéro 1 izy ny ben'ny tanàna ao Tomasina. Toy izy hoe rehefa vavaka ny katolika hono dia amin'ny anaran'ny ray. Tsy nitenenina vahoaka hoe nomena gymnase nareo amin'ilay be gymnase ka mba valiny ina moa zany ny fitiny famaly ozy izy dia ny numéro 1 fidina. Zay ny tenenina ny Rajoelina atao voalohany tsy manaraka lalàna satria filoham-pirenena tsy tokony hanao propagande ny antokonao ny candidatanao amin'ny fivitianana. Zay aloha zany efa ina moa zany efa mahazatra zay tsy fanaran-dalàna ataony Andry Rajoelina sy ny fanosehoseny ny lalàna ny fivitianana sy ny lalàna ny ina moa zany lalam-panorenana. Dia efa tsy mahagaga iny zany iny amin'ny lafin'ny justice anjaran'ny ina moa zany ny mpanao lalàna sy ny gendarme sy ny tsy haiko ministre ny justice sy ny jera reny fa de toute façon tsisy zavatra ataony reny. Fa nareo évêque amin'ny anaran'ny ray hono sy ny zanako hono tsy fararan-dalàna izy no mampiasa ny fivavahana voalohany indrindra amin'ny egliza. Nareo mbola hitazana fotsiny amin'izao blasphème reny. Nanakambara ihany koa ny profesora Ramanantsoa Victor izay ministra teo aloha manoloana an'ilay propagande ny ben'ny tanàna ankolaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina teo iny. Misy lesoka be dia be ny demokrasia eto Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny lalàna feny pré-campagne eto amintsika hoy izy. Ary efa fomba ny fitondram-panjakana mihitsy manao fitokanana foto-drafitrasa sy fanaovana fampielezan-kevitra kolaka ho an'ny candidat-mpanjakana isaky ny misy fifidianana. Fanao ny fitondram-panjakana ny manokana foto-drafitrasa da karazan'izay amin'izany période de pré-campagne izany ary manao fampielezan-kevitra ankolaka zay ny fitevana anazy ary zay ny fitenenana anazy amin'ireo ho an'ireo candidat-mpanjakana ka zay zavatra zay moa dia azo lazainy hoe lesika be dia be misy amin'ny
fitantanana na ny fikarakarana ny demokrasia eto amitsika mampalahelo fa sy tokony arak'izay no fandehan'le raharaha ary zany moa de vokatry ny sy fisian'ny lalàgna zay mifehy ny pré-campagne eto amitsika. Zay indray ny mamarana an'iny vidéo iny, mankasitraka atsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany, azadino misabone sy manao j'aime ny vidéo atsika, de amin'ny manaraka indray.